Fanontaniana avy hatrany no hanombohantsika ny fizarana voalohany eto amin'ny pejy amin'ity taona vaovao 2024 ity. Aiza no mety kokoa aminao? Ampitahaina amin'ny Maria ve sa ampitahaina amin'ny Eva? Ohatran'ny manontany hoe aiza no mety kokoa aminao? Ampitahaina amin'ireo magy ve sa ampitahaina amin'ny Herôda? Ny mahazatra antsika kokoa dia ny mianatra ny tenin'ny soratra masina amin'ny alalan'ny tantaran'ireo olona izay eritreretintsika nahazatra ny fiangonana hatramin'izay ny interpretena azy ho hendry sy masina kokoa. Ary na antsika kristianina ankehitriny aza, indraindray rehefa mihaino toriteny ka ohatra hoe tantaran'i Maria sy tantaran'ireo magy dia te hipetraka amin'ny toeran'ireny olona hendry sy masina kokoa amin'ny baiboly ireny antsika. Fa rehefa tantaran'i Herôda ohatra na tantaran'i Eva dia ohatran'ny te hieritreritra antsika tena ranona mihitsy izany tenenin'ny soratra masina izany fa tsy za. Izany hoe misy fahazarany ratsy eo amintsika kristianina te hitsara ny hafa amin'ny alalan'ny tantara hafahafa ao amin'ny baiboly, fa te hametraka ny tenantsika ho amin'ny toeran'ilay hendry kokoa sy nazavaina ho masimasina kokoa ao amin'ny tantaran'ny baiboly. Ka isan'ny mahatonga ny tantaran'i Eva tsy dia mampazoto antsika loatra indraindray na ny hianatra ny momba anazy ary nefa ny tenin'Andriamanitra, ny soratra rehetrarehetra ao amin'ny baiboly dia inoantsika kristianina fa avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra ka natao hakana lesona daholo izy rehetrarehetra ireny androany ary dia haka lesona avy amin'ny tantaran'i Eva isika. Izany hoe tsy ilay mahazatra antsika hatramin'izay tantaran'i Eva ilay vao meloka foana hoe mpanota indrindra ao amin'ny baiboly, nidiran'ny fahotana teo amin'izao tontolo izao izany no ianarantsika ny tantaran'i Eva androany fa ilay Eva amin'ny maha isan'ny voasoratra ao amin'ny baiboly natao hakantsika lesona, hakantsika fampianarana, hianarantsika ny momba an'Andriamanitra sy hitondrantsika tena tsara ho tena vehivavy araka ny sitrapon'Andriamanitra no hianarantsika eto androany. Mialohan'izay anefa dia fampianarana double izany no tiako ampiarahana amin'ity video ity satria voalohany fampianarana amin'ity taona vaovao ity izao ho an'ireo fiangonana izay mampiasa ny atao hoe perikopa na lectionaries izy amin'ny teny anglisy dia amin'izao taom-baovao izao no tena mandeha be ny fivarotana an'ireny perikopa na teny vakiana isaky ny alahady amin'ny fiangonana ireny be dia be moa ny fiangonana atao hoe fiangonana zandriny na fiangonana taty aoriana tsy mampiasa an'ireny mety hoe tsy important aminazy izany. Gaga be za tamin'ny taona lasa tamin'ny taom-baovao tamin'ny taona lasa mbola tany Madagasikara misy cousin-nay izay mivavaka amin'ireny fiangonana zandriny ireny. Gaga be izy hoe inona koa nga reto perikopa amboarinareo sy amidinareo reto? Dia hozy aho hoe amin'ny fiangonanay anie efa voahomana isan'ny alahady ny teny vakiana sy hozarainy ka na mampiasa perikopa ny fiangonana misy anao na tsy hainao na mampiasa na tsy mampiasa dia zava-dehibe ihany ny alalantsika n'ireny tantara hoe avy aiza ny niforonan'ireny perikopa ireny satria tsy voalaza ao amin'ny baiboly io ary matetika tsy dia ampianarina loatra. Za manokana moa dia tena hoe inspiré avy tamin'ny averiko foana fa inspiré avy tamin'ny fandaharana zava-manahirany tanora izay niandreketan'ny raiko ity fandaharana zava-manahirany vehivavy ity ary isan'ny ny promouvoiran'ny fampiasana ny perikopa sy ny fivarotana an'ireny le perikopa imprimé ireny tao amin'ny fiangonana loterana malagasy koa dadanay izay tonia nasionalin'ny skoty izy tamin'ny navita mandahy 4 izy ary maty taperinasa moa rehefa natsony Jesosy nody tany aminy efa 4 taona lasa zay dia mbola manohy mivarotra n'ireny perikopa ireny ny skoty maro manerana ny sahany FLM satria FSFLM ny resahana dia isany hoe mi-inspiré sy mampatsiahy anahy koa aniriko izarany tantaran'ny perikopa amintsika eto amin'ny pejy androany ny fahatsiarovana an'izany inspiration sy fanohizana ny fianarana an'ireo zavatra tsara izay napetraky ny raiko ho anaka toizako eto amin'ny pejy izany. Araraotiko ihany izany noho izany fa ny nanomboany nanao an'iny perikopa ny skoty iny
tsy resaka varotra mihitsiny, tsy resaka fitadiavam-bola mihitsiny fa ny nanomboany anazy ary dia tena hoe zaraina fotsiny izay mahafohy dia manome tsisy hoe tsy maintsy ariary zato na tsy maintsy roanjato na tsy maintsy 5 000 rehefa plastifie sy ny tariny fa tena ilay toe-tsaina skoto mihitsiny izany no netiny nanao anazy tamin'ny voalohany hoe izay tsy manam-bola dia omena gratuit izay manana kelikely dia manome izy na ariary zato na 50 moa tamin'izany mbola niasa be mihitsiny izay manana maro kokoa nefa ka te hanohana an'ilay asa dia afaka manome 5,000 R1 dia taty afara moa mivoatra mifanaraka amin'ny zava-misy eny dia lasa business varotra be mihitsiny izao ny perikopa. Io moa tsy fanomezan-tsiny fa ny asan'Andriamanitra koa mila vola vao mandeha samy amin'ny fandaminany ny tsirairay fa ararotiko eto izany amin'izao fizarako momba ny perikopa izao ny mampatsiahy ny tantaran'iny perikopa ny FSFLM izay na inisiativa ny tonia nasionaly ny Scout FLM no isany nahatonga anazy nivelatra sy niparitaka kokoa amin'ny sany FLM mandraka androany ireny fa tsy resaka fitadiavam-bola mihitsiny izany fa tena hoe izay toe-tsaina Scout izay no izany nampianarina ny fiangonana sy nentina tamin'ny fomba samihafa amin'ny andraiky ny mahatonia anazy koa moa tamin'izay dia izarako amintsika koa na dia tsy nizarainy ara-mino fa tsy nahaliana anazy akory ary ny lafin'ny teolojika ny tantaran'ny perikopa tamin'ny nanaovany an'ireny dia mba ezahako tohizana sy fenoana izany amin'izao fotoana izao. Ny perikopa izany dia satria tsy mianatra ny teolojia dia tsy afaka misaraka ny tantaran'ny kristianisma sy ny tantaran'ny Jesosy Kristy dia ny kristianina sy ny fivavahana kristianina izany tsy hoe voateraka Jesosy tamin'ny krismasy tamin'ny 2000 taona lasa dia teraka ny fivavahana kristianina fa efa nianarantsika teto amin'ny pejy fa ny fivavahana kristianina dia efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy efa niakatra tany an-danitra vao nanoratra ny tantaran'ireo mpianatra izay niaraka taminy sy ireo apôstôly tahaka ny Paoly izay nofidiny manokana na dia tsy niaraka tamin'ny fahaverony aza. Ny testameta taloha izay Torah izy amin'ny Jiosy dia efa nisy hatramin'izay efa talohany nahaterahan'i Kristy ary isany nampiasain'i Jesosy satria Jiosy izy teraka Jiosy izy dia efa nisy ny testameta taloha tamin'ny fotoana nahaterahany dia nisy moa izy tamin'ny teny Jiosy tamin'izany fotoana izany ary efa voadika tamin'ny teny Grika sy tamin'ny teny Latina. Nisy mpanjaka persianina anankiray izay te hampiasa ny baiboly teo amin'ny fanjakany nanery mpisorona Jiosy 70 nandikany Torah avy tamin'ny teny Hebreo ho amin'ny teny Grika tamin'izany fotoana izany no efa nananana ny baiboly nitambatra voalohany izany tamin'ny teny Grika. Fa taty amin'ny andron'ny testameta vaovao amin'izay ny testameta vaovao izay voasoratra tamin'ny teny Grika ny teny nalaza tamin'izany fotoana izany dia natambatry ny fiangonana kristianina ho baiboly mitambatra izany izy ilay ampiasaintsika ankehitriny fa ny mpianatra teolojia moa izany dia mbola mianatra ny testameta taloha amin'ny teny Hebreo izay voasoratra tamin'ny teny Hebreo tranainy sy ny testameta vaovao izay voasoratra amin'ny teny Grika tranainy mandraka androany dia ireo tenin'Andriamanitra anankiroa tamin'ny teny Hebreo sy teny Grika ireo izany no nampiasain'ny fiangonana kristianina hatramin'ny nanomboany tamin'ny taona 325 tamin'ny andron'ilay amperora Romanina izay tonga kristianina Constantin izany no lasa fivavahana ofisialy sy noterena nampiasainy zanatany Romanina rehetrarehetra tamin'ny taonjato 400 izany ny fivavahana kristianina fa talohan'io dia efa nisy ny rain'ny fiangonana ny voalohany izany dia ireo apôstôly nahita maso ireo nanoratra ny
testameta vaovao nanambatra anazy tamin'ny testameta taloha. Ireo zany no voalohany, fa rehefa maty ireo apôstôly sy ireo nahita maso an' Jesosy ireo dia nanomboka nisy ny atao hoe rain'ny fiangonana. Dia ireo rain'ny fiangonana ireo izay talohana fivavahana ofisialy ny fivavahana kristianina zany, dia efa nanomboka nampiasa sy nanangona an'ireo soratry ny apôstôly ireo ho lasa testameta vaovao, fa mbola tsy ofisiel izy tamin'izay, mbola tsy nisy zany ilay kanonan'ny baiboly. Dia ireo rain'ny fiangonana ireo zany no efa nanoratroratra nôty tamin'ireny boky ireny, tsy ohatra ny antsika amin'izao moa mora kely ny avy dia mividy eny an-tsena manao impression taty amin'ny andron'ny réformation, fa tena soratanana, nosoratana tanana ka mandika baiboly zany tamin'izany fotoana zany tena asa fa tsy kabary manoratra tanana anazy rehetrarehetra reny rain'ny fiangonana reny isan'ny nanao an'izany. Dia nanomboka tamin'ny andron'izy ireo zany no efa misy karazana teny n'Andriamanitra miverimberina foana toriny dia efa nasiany nôty zany tany amin'ny taonjato faharoa tany, no efa nisy soratsoratra nôty hoe ity dia momba ny fahaterahan'i Kristy, ity dia momba ny tamin'ny fahafatesany. Mbola tsy nisy tamin'izany ny atao hoe krismasy sy ny paska sy ny pentekôty izay zany no tantarany perikopa voalohany. Efa nisy zany karazana tenin'Andriamanitra fitory isaky ny fahatsiarovana ny nahaterahan'i Jesosy ny nahafatesany izay niarahan'ny kristianina nankalaza moa hatramin'ny voalohany. Dia taty amin'ny taonjato faharoa amin'izay no efa nanomboka natambatambatra amin'izay ireo soratra maromaro samihafa ireo, satria ny baiboly dia amin'ny ny tena hoe biblia ilay teny grika ary ilay nadika hoe baiboly dia tena pluriel mihitsy izy io, zany hoe bibliothèque, boky maromaro natambatra zany izy io, fa tsy boky anankiray araka ny ananantsika anazy ankehitriny. Dia efa taty amin'ny 4e siècle zany vao nanomboka natambatra izy, dia nanomboka nasisiana hoe verset mba mora hahitana anazy. Ny Genesis ohatra dia boky maromaro, soratra maromaro nitambatambatra avy any, tsy olona anankiray no nanoratra anazy, fa ny teolojianina mahay hoe nisy an'izany hoe source iavista, source prista sy ny tariny zany za tamin'ny mbola tsy teolojianina moa fanina mihitsy mamaky ny baiboly, maninona koa ary ity tantara ity no mbola misy miverina sady tsy mitovy. Natambatambatra daholo zany reny nanome an'ilay baiboly. Dia taty amin'ny taonjato fahaefatra zany vao nanomboka nasisiana verset tsikelikely mba ho mora hireperena anazy ary taty amin'ny taonjato fahadimy zay vao efa lasa lasa kanona ny fivavahana kristianina moa izy tamin'izany fotoana zany zay vao nanomboka nisy hoe reto amin'izay no tenin'Andriamanitra vakiana rehefa krismasy, reto ny vakiana rehefa paska, reto ny vakiana rehefa pentekôty. Dia nivoatra tsikelikely taty amin'ny taonjato fahafito zany zay vao tamin'io fotoana io koa mbola tsy nisy hoe zany fiangonana protestanta sy ny tariny zany, fa samy mbola fiangonana kristiana tao anatin'ilay ampira romanina ngezabe any, fa nisy patriarka samihafa, nisy ny tany Roma, nisy ny tany Antiokia, nisy ny tamin'ireo toerana samihafa zany. Fa taty amin'ny andron'ny réformation sy amin'ny androntsika ankehitriny moa ilay fivavahana katolika romanina ihany ilay tafasaraka tamin'ny katolika orthodoxe tamin'ny taonjato faha-110 no eritreretintsika fivavahana tokana, fa efa nisy foana ireo fizarazarana samihafa ireo, fa taty amin'ny andron'ny papa moa zany ilay foibe tokana taty Roma nanomboka tamin'ny taonjato faha-110 rehefa tafasaraka no fantatsika zany hoe efa nampiasa n'ilay baiboly anankiray mitambatra zany ireo fiangonana kristianina samihafa tamin'ny toerana samihafa ireo dia efa nanomboka nisy fety ny ombonana nananana soratra masina mitovy vakiana. Ka taty amin'ny taonjato faha-19 amin'izay zany, taty amin'ny andron'ny réformation zay vao tena nisaraka tanteraka mihitsy ny amin'izay. Tamin'io koa moa zay vao tena hoe nisy amin'izay le tena verset ampiasaintsika ankehitriny hoe toko izao no misy amin'ny Genesis, toko izao no misy amin'ny Exodus ka hatrany amin'ny Apocalypse ary amin'ny dikateny sy ny version samihafa koa ary dia mbola tsy mitovy ny toko sy ny andininy
fa ho antsika malagasy moa zany de mieritreritra hoe iny baiboly malagasy iny de nilatsaka avy any an-danitra de masina iny de iny ihany de rehefa nivoaka ilay dikateny fahaenina faran'ilay tena dikateny nataontsika teôlôjiana malagasy fa tsy ilay dikateny nampiasain'ny misionera de be nisaforitaka sainy hoe tenin'Andriamanitra ve de mety miova sy ny tariny fa misy tantara tompoko ao anatin'io, nisafidy hiara-hiasa amin'olombelona Andriamanitra ka ao anatin'ny tantaran'olombelona no nivoarany tenin'Andriamanitra de tao anatin'io koa no nivoarany antsoina hoe perikopana tenin'Andriamanitra toriana sy zaraina isaky ny alahady zany hoe tany amin'ilay taonjato fahafito zany de efa nisy ilay karazana perikopa iombonan'ireo ataontsika hoe patriarka samihafa mpitarika ny fiangonanareo ka taty amin'ny andron'ny réformation de teo koa moa zany no nanomboka ny saraka tanteraka amin'izay ny kanonan'ny baiboly protestanta zay nanalan'ireo ilay antsoina hoe boky apôkrifa tsy ho isan'ny hoe vakiana sy ampiasaina ampiangonana anatin'ny baiboly fa azo ampiasaina ihany izy amin'ny fampianarana sy atao sorsa ohatran'ny sorsa historika rehetrarehetra fa nanomboka taty amin'ny Vatican II amin'izay taty amin'ny 1900 zany efa taty amin'ny taonjatontsika amin'izay rehefa tafaran'ny réformation sy ny fisarahana sy ny tariny moa de tonga saina ny fiangonana kristianina hoe Jesosy Kristy iray ihany anie nitoriantsika ty antsika niady de ny famono de ny fanaratsy mandraka ankehitriny moa mampalahelo fa de mbola misy ihany zany indrindra amintsika any Madagasikara fa nanomboka taty amin'ny Vatican II zany indrindrandrindra tamin'ny fankalazana ny fahadimanjato taonan'ny réformation teo isan'ny natrehako maso de tena hoe efa nifamela ny katolika sy ny protestanta efa niaraka nanao fitaovam-pivavahana lehibe ny fiangonana ny fiangonana loterana eran-tany sy papa tamin'izany fotoana zany isan'ny nanatrika an'izany za tany Suède tamin'ny taona 2016 de tena hoe efa tsy fotoana ny fifanenjena sy fifanaratsiana tsony zao de efa nanomboka nivoatra tsikelikely koa zany fa tsy hoe poka tamin'ny 1517 niady de avy de niavana ohatran'ny mahazatra hoe farany taona de ndao ifamela de ndao hiavana forcé fa nandalo processus zay le lazaiko hoe tantaran'olombelona lava be zay vao niavana indray mandeha ny kristianina de taty amin'ny taona 1969 zany zay vao nanomboka nanana antsoina hoe perikopa niombonana amin'izay ny kristianina rehetrarehetra na katolika izy na protestant zay nampiasa ny antsoina ilay hoe ordo lectionum missae zany hoe ny Vatican II izay nitarian'ny papa zany nefa nanasan'ireo fiangonana protestanta maro efa nanomboka ecumenika moa ny concile tamin'ny Vatican II zay no mampalaza indrindra anazy io zany hoe tsy ilay katolika be anti-protestant fotsiny tsony fa za zao tao amin'ny komitin'ny fiombona fiangonana loterana eran-tany de manatrika eo foana koa ny solotenan'ny papa sy ny pontifika avy any Roma zany hoe tsy misy tsony zany ilay fifanenjena sy fifanaratsiana indrindra amin'ny sehatra internasionala fa efa miara-miasa de mitovy daholo amin'izay ny perikopa ampiasain'ny kristianina maro izay niainga avy tamin'io OLM izy amin'ny teny latinina io de rehefa nampiasaina tao anatin'ny 10 taona teo zany io nanaovana ese hoe afaka mampiasa perikopa iombonana ve tsika kristianina rehetrarehetra eran'izao tontolo zao de natsaraina le izy zany hoe nia maro kokoa amin'izay zany ilay protestanta fa tsy le zareo tany a Vatican sy tany a Roma fotsiny ihany indray zany no namolavola fa tena lasa tena ecumenika izy ka lasa antsoina ilay hoe common lectionary zany hoe perikopa iombonany rehetrarehetra izy nanomboka tamin'ny taona 1983 de no avozina foana satria tonga ny afrikanina tonga ry zareo anglophone indrindrandrindra ny tena mampiasa an'ilay lasa revised common lectionary zany izy zany hoe natao revision zany natao update zany le izy taty amin'ny taona 1992 ka be dia be ny mampiasa an'io perikopa iombonana io zany manerana an'izao tontolo izao rehefa fiangonana kristianina amin'ireny fiangonana-dehibe ireny ka izay no mahatonga hoe
mitovitovy ny tenin'Andriamanitra vakiana, ny taom-piangonana rahateo moa mitovy hoe samy manomboka amin'ny advento de vita iny ny advento de miaraka mankalaza ny epifania antsika, de aveo vita iny de manomboka hiomana amin'ny fankalazana ny reo alahady aorianan'ny epifania zany maneho ny fankalazana ny voninahitran'Andriamanitra de miverina any amin'ny fankalazana ny Pasika miomana amin'ny karemo indray antsika de tonga amin'ny fahafatesan'i Jesosy de niakatra any an-danitra nitsangana tamaty de aladin'ny trinité lavabe ilay vao vitantsika teo mandrapatonga ny advento indray de misy tenin'Andriamanitra miverimberina mitovy foana zany ao anatin'io ao de izay ilay isan'ny mahatonga ny tantaran'ny vehivavy 500 ao anatin'ny baiboly ireo vitsy kely ihany no tafiditra ao anatin'io perikopa na lectionaries iombonan'ny kristianina be dia be io ka mahatonga antsika eto amin'ny pejy zany miezaka mameno an'izay banga zay misy ihany moa araka ny efa nampitaiko tamin'ilay fampianarana farany izay nataontsika talohany tamin'ny nanomezana n'iny kadôny nahazo fanomezana tamin'ny fifaninanana voalohany iny lectionaries vaovao zay tsy ecumenika fa indrindrandrindra moa ry zareo teolôjianina aty Etats-Unis no nanoratra ny antsoina hoe narrative lectionaries satria nahatsikaritra indray zany reto mpanoratra perikopa vaovao reto hoe tsy mampazava tsara ny tantara ara-kronolojika ny baiboly fa manaraka ny taom-piangonana fotsiny io perikopa ampiasain'ny rehetrarehetra eran-tany io ka fanina ny akamaroan'ny kristianina ary zay ny isany efa nilazaiko teo hoe na isika ara tsy maharaka hoe iza moa ny raza nefa ny toe-tsaintsika ankehitriny tratran'ilay toe-tsaina efa plutôt scientifika mila zavatra kronolojika tsika de ampiana kokoa mifanaraka amin'izay filany olona zay zany ny kristianina indrindra amin'izao andro ny antikristy any Eropa moa zany de tena fohy be ka mahatonga ny malagasy maro any Eropa mivazavaza mihitsy amin'izao efa tsisy mivavaka zany aty ivelany aty satria ny any Eropa de tena mampalahelo fa ilay fiangonana nandaniana vola be natao trano mijoalajoala be nanjanahana firenena maro indrindra antsika tany Afrika tamin'izany fotoana zany de efa tsisy miditra intsony fa efa ny siansy indray no ivavahany ny siansy sy ny kronolojia sy ny fahalalàn'olombelona aminazy ry zava-dehibe de efa nariny ny kristianisma fa za manokana zao aty Etats-Unis tena mbola be dia be ny kristianina aty Etats-Unis mbola be dia be ny fiangonana feno aty Etats-Unis na de efa voamarina moa zany fa any Afrika amin'izao no lasa fohy be ny fivavahana kristianina satria isika any zany no tena mbola mazoto mitazona an'ilay tradisiona makany am-piangonana miaraka miombom-bavaka fa ny akamaroan'ny atao hoe tandrefana rehetrarehetra moa zany atambatra ao ny Europeana sy ny Amerikanina de mifandray amin'ilay kolotsaina individualista kokoa ilay izy nampino ilay confinement tamin'ny Covid moa ilay tsy afaka ny famorivory de betsaka ny lasa efa hoe manao hoe kristianina non pratiquant zany hoe tsy makany am-piangonana intsony izy ilay mifamorivory fa manaraka fivavahana en ligne izy na mamaky soratra masina rery any an-tranony izy satria hitako hoe pratika kokoa satria ry zareo afaka mianatra teolojia en ligne tsy miandry mpampianatra any am-piangonana intsony izy hanazava an'ilay zavatra iazantsika ianarana eto de mety aminy kokoa ilay mianatra soratra masina sy manao pratika ny fiainana maha-kristianina anazy individuel fa ny antsika any amin'ny tontolontsika tatsinanana ilay miara-miombom-bavaka miaraka manatanteraka zavatra sy ny fihavanana malagasy de tena mbola zava-dehibe amintsika ilay miara-mivory miara-mivavaka ary Jesosy moa araka ny soratra masina ny fahazahoantsika indrindra kristianina afrikanina sy tatsinanana anazy rehefa niakatra tany an-danitra izy navita ny famonjena de tsy hoe vita samia mangala ny azony any de samia manao zay atongavany any an-danitra any fa nametraka ny fanasan'ny tompo izy mba hiarahan'ny kristianina mifamory mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakrameta de izay moa ny antony nisian'ilay perikopa
nandrindra n'io fiarahana miombom-bavaka io mba tsy hoe misy ohatra fiangonana vao manomboka dia hoe inona moa zany no torintsika eto, mba efa misy an'ireo tenin'Andriamanitra toriana voalahatra ireo zany ianarana izay vao manomboka dia mba tsy very fotsiny izy fa avy dia efa misy gidy afaka arahana zany. Be dia be moa zany amin'izao fotoana izao ilay antsoina hoe lectionaries io, tsy ilay perikopa fotsiny ilay listana tenin'Andriamanitra fa misy vavaka ao misy ny vaky-teny rehetrarehetra ankoatran'ilay toriana ao dia misy tari-dalana samihafa be dia be nefa miparitaka indrindra eto amin'ity tambajotra serasera izay arahantsika ity fa ny tiako nampitaina teo zany dia ankoatran'ilay iombonana zany hatrany amin'ny 1969 ilay Ordo Lectionum Missae izay niarahana tamin'ny Vatican II dia betsaka koa nefa mamolavola mifanaraka kokoa amin'izay toe-tsaina izay hoe amin'ny taona voalohany amin'ity taona 2025 ity zany mifanaraka tsara amin'ilay antsoina hoe taona A zany dia ny fitantarany Matio foana no anarahantsika kronolojika ny tantara rehetrarehetra manaraka ny taom-piangonana amin'ilay filazantsara. Fa ny testameta taloha sy ny leksiona sy ny epistily moa zany dia iny ianarana manokana tantara samihafa koa satria efa nisy hatramin'ny tantara lovantsika hatrany amin'ny jiosy zany amin'ny fivavahana jiosy zany ilay hoe fiarahana mamaky ny tenin'Andriamanitra ary voasoratra voalaza ao amin'ny baiboly somatsara mihitsy fa ilaina ny miaraka mivory miaraka mankalaza an'Andriamanitra, tsy hoe mamaky fotsiny ianao satria efa be dia be ny mahay mamaky teny amin'izao fa tsy ohatran'ny taloha hoe be dia be ny tsy mahay mamaky teny dia ilay olona anankiray mahay mamaky teny ihany ilay antsoina hoe mpaminany ihany no mamaky mafy be dia mihaino fotsiny ny sisa, fa na dia efa samy mahay mamaky teny aza ny tsirairay dia Andriamanitra no mametraka hiasany fanahy masina ilay hoe miaraka mamaky ilay sofina miaino ny finoana avy amin'ny toriteny ozy Paoly fa tsy avy amin'ny vaky teny dia ilaina zany ilay miaraka mamaky sy arahana mianatra ny tenin'Andriamanitra. Izay no mbola hitazomany fiangonana ny tradisionan'ilay hoe mamaky sy mitory ny tenin'Andriamanitra. Dia misy zany ny narrative lectionaries indray nanomboka tamin'ny taona 2014 moa io no projet nataona pasteur loterana ny akamaroan'izy ireo taty Amerika, nanomboka nianatra ara-kronolojika kokoa hoe andao amin'ny taona iray manontolo dia ny filazantsara Matio ihany no hakana lesona amin'ilay toriana. Dia amin'ny taona manaraka indray ny Marka ihany no Marka sy Jaona moa zany satria Marka fohifohy dia Jaona koa somary compliqué kokoa izy fa tsy synoptika amin'ny taona faharoa. Dia amin'ny taona fahatelo ny Lioka indray no hitarihana ny fampianarana amin'izay zany mba maharaka ilay kristianina tsy very ny contextany ilay hoe azavaina isaky ny alahady ny fomba fijery ny Matio dia ho an'ny jiosy dia ny an'ny Lioka dia ho an'ny jentilisa dia i Marka moa zany ny voasoratra voalohany dia neutre kokoa sy ny tariny mba tsy misavoritaka zany kristianina. Dia efa misy koa ilay antsoina hoe narrative lectionaries ary efa nizaraiko tamintsika moa izay tena isany aprisiko sy zaraiko amintsika koa ilay women lectionaries zany hoe ilay perikopa manasongadina kokoa ny tantaran'ireo vehivavy, zany hoe mitovy ihany ilay taom-piangonana, mitovy ihany zany ny tenin'Andriamanitra renesina fa avy amin'ny tantarany centré kokoa amina vehivavy indray zany ny tantara amin'ilay women lectionaries. Ka isan'ny malaza indrindra amin'izany moa ilay nisoratan'ny Vilda Gafnia, tena projet vao vita tamin'ity taona ity, nanomboka tamin'ny taona 2024 izy no namolavola an'ilay taona voalohany mifanaraka kokoa amin'ny Matio, taona faharoa mifanaraka kokoa amin'ny Marka sy Jaona ary ny taona fahatelo mifanaraka kokoa amin'ny Lioka vao vita tamin'ity taona lasa kay 2024 azo ampiasaina somatsara koa izy ireny. Fa ny atsika eto amin'ny pejy
tsy hanaraka ny ray am'ireny antsika satria tsy de tena hanaraka an'le taom-piangonana loatra antsika satria araka ny efa izay no izarako an'ireo rehetrarehetra ireo eto hoe misy fitaovana be dia be azontsika ampiasaina tompoko mba tsy io lefa fataontsika io ihany no miverimberina ary mampalahelo moa zany itsika malagasy indrindrandrindra efa betsaka ihany tsika efa mihabetsaka ihany tsika no mianatra teolojia mandalina teolojia efa mahazo PhD na doctorat en théologie fa ny fiangonana nisy anahy manokana zao tany Madagasikara ilay fiangonana loterana malagasy de mbola lectionaries lay navoaka ny Vatican II tamin'ny 69 ihany no nentin'ny misionera norvégiana sy amerikanina tany amin'ny FLM tamin'ny efa ho enimpolo amby zato taona lasa izay no mbola ampiasaintsika mandraka androany zany hoe tsy miova ry zareo aty Amerika sy any Norvezy raha efa nanova n'ilay revised common lectionaries tamin'ny 92 fa tsika malagasy zany mbola mijanona amin'io lay efa nambela efa nampiasaina hatramin'izay de normal raha tsy mivoatra mihitsy ny fahalalantsika kristianina ny teolojia ary betsaka ara ny efa monamonaina ny mpitory-teny koa moa indraindray de ohatrany hoe ilay message efa eno tamin'ny 3 taona lasa ihany no mbola tsy contextualisé tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainantsika akory ary na raha misy ara mpitory-teny sasany tena hoe mampifanaraka anazy amin'ny zava-misy iainana ara-toekarena ara-politika ara-piarahamonina amin'ny fiainantsika malagasy ankehitriny de ohatran' zareo indray ny voatora-bato hoe inona koa ny idiran'ny fivavahana amin'izany fa ny fivavahana tompoko manomboka tany amin'ny Genesis ka hatraty amin'ny Apokalipsy de nivoatra niaraka tamin'ny contexte sy zava-nisy nandray na nitondra fiadanana nitondra finoana tamin'olona tao anatin'ireo vanim-potoana samihafa ireo ary mbola izay no asany amin'ny fiainantsika ankehitriny ka afatra manokana ho antsika mpitory-teny indrindra isika mpampianatra soratra masina ilaintsika ny mi-contextualiser anazy eo amin'ny fiainan'olona andavanandro fa tsy resaka ideolojia na filozofia ka zavatra tsy mahazo miova ny afatra pitainy teny ny message fototra tsy miova fa ny fampiarana anazy amin'ny fiainantsika araka ny tory-teny izay nataony Jaona mpanao batisa hoe mibatisa ny fibebahana de naniraka ny tsirairay izy nisy message manokana ho an'ny miaramila romanina tamin'izany fotoana zany hoe aza mba manara-ro-pahefana ohatra ny ataonareo io nareo rehefa vita batisa ny fibebahana nisy afatra manokana nampitainy ho an'ny karazan'olona samihafa nifanaraka tamin'ny contexte tamin'izay de mifanaraka amin'izay koa de izay no ataontsika eto amin'ny pejy hoe ny tantaran'i Eva tany amin'ny Genesis voasoratra tamin'ny zanak'Israely tany Babilôna efa ho anarivon'ny taonany marobe de manana afatra pitaina amintsika ankehitriny koa ka lazaiko ireo sorsa be dia be ireo tamin'ny 1976 no efa nanam-pikasana saika hanova an'io le perikopa io ny FLM tamin'izany fotoana zany rehefa nanana ny fahaleovan-tenany satria na ny misionera rehefa nanova n'ilay netiny tany amin'ny toerana misy anazy fa tsy tanteraka moa mandraka ankehitriny ary ny mampalahelo de misy arana ny firana ara de misy any efa nanampy firana fanampiny sy ny tariny mba efa mifanaraka amin'ny mozika sy ny zava-misy sy mifanaraka kokoa amin'ny génération ankehitriny fa misy de tena mbola marina fa tsara ny zafin-draony tsara ny firana hatramin'izay fa ilaina koa ny tondra fanavaozana araka ny fitarian'ny fanahy masina mifanaraka kokoa amin'ny génération ankehitriny ny valapatra be tamin'iny satria ilaintsika mandritra ny taona manontolo zany ny mahazo an'izay contexte zay hoe tsy ahasolo ny fiandehanana any am-piangonana isaky ny alahady manaraka ny tao-piangonana ny fampianarana izay ataontsika eto fa miezaka kosa hanaraka ny ordre chronologique an'ireo vehivavy ary amin'ity taona 2025 ity zany raha manaraka n'ilay revised common lectionaries tsika de mampiasa n'ilay taona A
Zany hoe araka ny matio zany ny filazantsara vakiana sy toriana manerana ny kristianina rehetrarehetra izay mampiasa an'io amin'ity taona ity dia ilay tetiaran'ny matio no ianarantsika an'ireo vehivavy manomboka amin'ny Sara, Rebeka, Lea sy Rahely fa androany kosa dia atomboka antsika amin'ny Eva sy ireo vehivavy talohan'ny Sara aloha ny fianarana amin'ity volana voalohany amin'ity volana janoary ity. Hiditra amin'ny Eva amin'izay ara isika. Eva, araka ny lazaiko teo, izay no nalavabe ny fampidirako momba ny Baiboly, dia tsy ohatra n'ireo vehivavy tena nisy tokoa fa araka ny efa natsiboko teo niainga avy amin'ny tantaran'ny famoronana angano babiloniana ny tantaran'ny famoronana ao amin'ny Genesisy. Zany hoe tsisy proof scientifique mihitsy zany ahita hoe ity ny taolam-balon'i Eva satria angano no niaingany. Ny atao hoe angano tompoko. Tsara ihany moa ny hazavaina satria maro samihafa antsika no mety handray atendry ny fampianarana samihafa eto amin'ny pejy. Ohatra zao, amintsika malagasy dia nisy an'izany angano hoe rapeto, kotobekibo sy faramalemy, trimbe, kotifety sy maka. Ireny zao no angano nampitana lesona fahizay. Na dia tsy voaporofo ara-tsiantifika ara tena nisy rapeto, tena nisy trimbe, dia marina ny hafatra sy ny fahendrena nampitaina tamin'izany. Ohatra zao ny tantaranay avy any Mahajanga hoe natonga ny anarana hoe Mahajanga dia nisy mpanjaka sakalava anankiray nitety an'i Madagasikara tsy nety sitrana mihitsy raha tsy tonga tany Mahajanga dia nomeny anarana hoe Mahajanga ny tantaran'ny Mahajanga. Na voaporofo ara-tsiantifika na tsy hita arana izany mpanjaka vavy izany dia misy Mahajanga. Ary Mahajanga ilay mahasitrana ny dikan'io anaran'ny tanàna io fa tsy hoe rehefa tsy voaporofo ara-tsiantifika zany dia tsisy zany Mahajanga zany, tsisy daholo ianareo mazengay rehetrarehetra reo. Tahaka an'izay zany ilay Baiboly hoe tsy nisy nahita maso ny namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ary raha manao ny heviteny ny tantaran'ny famoronana amin'ny Genesisy Lotera taty amin'ny andron'ny réformation dia tena nanamafy koa izy fa tsy hoe sanatria tsy lehilahy sy vehivavy no noforonon'Andriamanitra fa ilay Adama sy Eva en tant que personne raha hitady ohatra hoe preuve archéologique zao atsika, misy ihany moa ny projet nahita preuve archéologique tena tsy hita ilay taolam-balon'i Jesosy satria tena tonga olombelona tokoa Jesosy tahaka andry Sara sy ry Rebeka izay mbola ianarantsika, fa i Eva kosa dia tsy tena nisy izy. Fa angano nentina nanambara fa Andriamanitra ilay namorona n'izao tontolo izao dia namorona lehilahy sy namorona vehivavy. Ary amin'ny teny Hebreo fototra dia tena misy heviny mihitsy ilay Adama sy ilay Eva amin'ilay teny fototra zany hoe ilay ny teolojia moa zany dia izay hoe ilay Andriamanitra tsy takatry ny saina sy tsy nisy nahita no ezahana resahana amin'ny fitenin'olombelona. Ka izay zany no zava-dehibe voalohany tsara ampitaina amintsika satria ny siansa dia nanapirofo tsara raha mitantara zany ny Baiboly hoe nalaina avy tamin'ny taolan-tehezan'ny lehilahy ny nanamboarana ny vehivavy. Ny siansa anefa dia rehefa manisa dia mitovy ihany ny isan'ny taolan-tehezana ao anatin'ny vatan'ny lehilahy sy vehivavy fa tsy hoe banga ilay nany lehilahy. Zaho moa dia hatramin'izay dia nieritreritra mihitsy hoe misy toerana banga kely angamba mitehezan'ny lehilahy satria izay ny tantara ao amin'ny Baiboly fa fomba nampitaina io fa mitovy tompoko ny isan'ny taolan-tehezana ao anatin'ny vatan'ny lehilahy sy ny vatan'ny vehivavy. Fa tsy hoe tena nalaina dia nanao opération chirurgicale n'Andriamanitra dia nongotany tao ilay taolana dia namboariny amin'izay ilay avy tamin'ny alalan'ny tany ilay olombelona dia nasiany fofinaina fa
ny teolojia ao anatiny zany no zava-dehibe ka izay no mahatonga antsika afaka mianatra ny tantaran'ny Eva, ny lesona tsoahana avy amin'ny tantaran'ny Eva. Izay no ianarantsika fa tsy ilay hitady porofo siantifika ny taolam-balon'ny Eva na ny Lucie ozy ny siantifika amin'ny teorian'ny Big Bang sy ny tariny itsika androany. Ka ny tantaran'ny famoronana zany raha mijery ny Genesis toko voalohany sy faharoa antsika dia ilay Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra tena parfait, tena hoe perfection, tena ozy Andriamanitra hoe tsara izany. Nisy ny andro dia nisy ny alina, samy tsara daholo. Tsy hoe devoly namorona ny alina dia Andriamanitra namorona ny atoandro sy ny masoandro, fa samy noforonon'Andriamanitra ary mandrakandroany dia mifandimby ny andro sy ny alina, samy tsara daholo ireo namoronan'Andriamanitra an'ireo. Nosarahany tsara ny rano ambony sy ny rano ambany mahatonga ny misy rahona, misy ny ranomasina, misy ny tany. Zany hoe tena tsara no Andriamanitra zany rehefa mamorona dia ilay monde kaotika mifangarongaro no saratsarahany tsara, zany hoe natokany ny tany natokany ny rano natokany ny olombelona dia nasainy noforonon'Andriamanitra koa ny fanambadiana lehilahy sy vehivavy no namoronany azy ka lasa mpivady nofo ray ihany izy roa. Io koa dia mitovy amin'ilay hoe tsy mivadika vatana anankiray kôle ilay mpivady. Mitovy amin'ilay fanazavako teo ihany hoe misy karazana sariteny tahaka an'izay koa ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy ilay Eva en tant que personne zany no ianarantsika, na dia hianatra n'ilay personnalité-ny Eva en tant que personnifié vehivavy zany atsika dia tiako ny manamarika an'izay aty am-panombohana. Ary ny nanomboka ny tantaran'ny Eva dia tsy afa-misaraka ny tantaran'ny Genesis toko fahatelo amin'izay, ilay nidiran'ny fahotana. Fa ny tena ahitsy amin'izao fampianarana izao, araka ny efa nampitaiko tany am-boalohany tsy Eva no devoly, tsy Eva nomena rana, fa Eva dia Eva nanota tahaka ny Adama. Fa ny nampianarina hatramin'izay ary mahatonga ny fanimbazimbana sy fanaka-tsakanana ny vehivavy, indrindra tsy handray anjara amin'ny asa-pamonjena mandraka ankehitriny dia ilay fiheveran-diso hoe ny vehivavy no mpanota kokoa noho ny lehilahy, satria Eva no nanota talohan'ny Adana sy ny taonan'ny Adama nanota. Izay no isan'ny ahitsitsika. Izany hoe na dia tsy afa-misaraka ny tantaran'ny fahotana aza ny tantaran'ny Eva sy Adama, dia samy noforonon'Andriamanitra araka ny endriny sy tahaka ny tarehiny Adama sy Eva. Namorona ny Adama aloha izy, dia noteneniny ny Adama hoe azonao hinanana ny hazo rehetrarehetra ato amin'ny saha ankoatra n'ity hazo anankiray voarara ity. Dia asa na avy aiza koa moa zany nahatonga antsika kristianina maro mieritreritra hoe paoma io hazo voarara io, tsisy milaza paoma zany mihitsy ao amin'ny teny fototra hebreo na indray mandeha aza. Satria araka ny lazaiko teo tsy hoe tena zavatra nisy io be dia be moa zany tany a France tamin'ny taona lasa tena be dia be mihitsy ny frantsay sahiran-kevitra hoe paoma taiza moa zany izy io dia hoana ilay ninanany Adama sy Eva, ohatrany hoe eritreretiny zavatra ohatran'izany ilay izy dia fanina izy dia ny hafarany ny teny tsisy ka ilay Andriamanitra. Zay no mahabe ate indrindra ao a France. Fa tsy nisy resaka paoma mihitsy ao amin'ny Genesis tompoko. Fa dia traditionnally ampita fotsiny izy io dia nieritreretiny pomme d'Adam hono ilay asa moa inona ilay eto amin'ny lehilahy iny hoe niraikitra tao nefa ny Eva koa ohatra ny nihinana tsy nisy pomme de Eva. Zany hoe fanitsiana karazan-javatra ohatran'izay zany ararotina amin'izao fampianarana izao. Zany hoe afa ilay Eva noforonon'Andriamanitra sy ilay Adama noforonon'Andriamanitra talohany nidiran'ny fahotana. Afa tanteraka zany ilay perfection tao amin'ny Genesis toko voalohany sy faharoa, fa tonga aty amin'ny Genesis toko fahatelo
rehefa niditra ny fahotana dia i Eva zany no hitany devoly sibla moramora kokoa antonina, satria tsy izy mivantana no nomen'Andriamanitra n'ilay didy hoe tsy azonao hinanana io hazo anankiray io ilay azon'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy ozy ny Genesis 3:7, fa i Adama no tokony nampianatra anazy an'izany satria Adama no niresahan'Andriamanitra mivantana. Ary nilaza tokoa Adama matoa Eva nahafantatra fa Eva moa zany no natony ny devoly voalohany hoe ity no mora ifampiresahana, ity no tsy nahazo an'le mesazy mivantana ka mora ahodikodiko ary ity no mety afaka hitarika ny vadiny fa tsy Adama direct no atoniko. Ity zany le tena hoe fakampanahy. Io dia matetika fangaron'olona koa amin'ny fizahan-toetra. Devoly no maka fanahy mba hampanota sy hahafaty ny olombelona, fa Andriamanitra rehefa mizaha toetra dia ny fanahy masina no entiny mampahery sy mitaiza ny finoan'ny olona. Mitovy amin'ilay famoronan'Andriamanitra amin'ny ezaka manazava sy manasaraka tsara zavatra anankiroa ihany, ka iarahantsika manavaka tsara sy manasaraka amin'izao fampianarana izao koa hoe hafa ny devoly, hafa i Eva. Andriamanitra nefany rehefa nanota i Adama sy Eva, zany hoe i Eva aloha no naton'ilay menarana, dia nanomboka nanao remise en question tokoa izy, ny fangaro zany le zavatra tao anatin'ny lohany hoe Andriamanitra ny teny hoe azo hinanana ireo ny hazo rehetrarehetra fa raha mihinana ny iray io nareo dia maty. Dia iny le nafangaron'ny devoly sady ohatrany hoe nanavazy nanambany an'i Eva mihitsy izy hanky diso zany tsy maty zany ianareo raha mihinana an'io. Zay moa no nataon'ny devoly hatramin'izay ka hatramin'izao io tenin'Andriamanitra io ihany no mody amboariny kely dia mahafaty anao. Ka raha tsy manaraka ny fampianarana sy mihaino tsara n'ilay tena nitenenin'Andriamanitra ianao dia ho faty tahaka ny Adama sy Eva tokoa. Sy isika rehetrarehetra raha tsy manarina n'ilay fahadisoana fangaron'ny devoly tahaka an'izay. Dia rehefa nanomboka nihaino ny feon'ny devoly tokoa Eva dia nisavoritaka ny tao anatin'izany, ay ve tsy mahafaty kay fa mampaninona mampahendry, lasa hitovy amin'Andriamanitra zany hoe bonne intention tsara mihitsy ny tao anatiny tao, fa devoly no tsy manjary te hanapotika anazy, te hamono anazy. Dia Adama koa amin'io rehefa nitenenina hoe tsy maty kay hony antsika raha mihinana an'ity fa via hihinana, dia izy le nandray an'le mesazy direct tsy mba nanitsy hoe tsy zany ka. Zay no mahalohany anazy. Tokony nandray le andraikitra sy nanitsy an'le diso izy, fa izy indray no nanaraka dia nihinana dia niara-nanota, zany hoe tsy misy hoe ity no ambonimbony fahotana kokoa nareo vehivavy no tena mpanota kokoa noho ny lehilahy satria nareo no nitarika anazy. Nitarika tokoa izy no naton'ny devoly voalohany. Fa eo anatrehan'Andriamanitra rehefa nanontany Andriamanitra, nanome chance Andriamanitra hibebany Adama sy Eva. Andriamanitra zany mahalala ny zavatra rehetra, efa fantany fa nanota reo, efa fantany fa mitady hiezaka tamin'ny alalan'ny herin'ny tenany Adama sy Eva hanarona ny fahotany tamin'ny alalan'ny raviravin-kazo. No tonga Andriamanitra mbola nanome chance anazy hibebaka hoe aiza moa nareo, fa naninona nga nareo, lasaiza nga nareo, zany hoe manome chance ny olombelona hibebaka, nanome chance any Adama sy Eva hibebaka Andriamanitra teto fa tsy hoe tsy nahalala. Fa inona nataony Adama sy Eva? Tsy nibebaka izy, fa ny fanome tsiny izy. Zay kay miboridana. Dia hoy Andriamanitra, iza nga teny aminareo miboridana nareo? Nga ninananareo ilay zavatra nandrarako anareo dia mbola tsy miaiky ihany dia nifona. Le menarana io vehivavy nomenao io, io menarana io.
efa omena chance ibe baka de mitady fanamarina tena, de mitady ravoravo-kazo anaronana an'le fahotana. De izay indrindra no nahatongavan'Andriamanitra. Izay no tantaran'ny Genesis 3 hoe Andriamanitra no mamonjy tsy ravoravo-kazo amboarina olombelona manamboamboatra fomba ivelambelany mora malazo sy mora loa no amonjena anao, fa ilay zanak'ondrin'Andriamanitra namono ondry Andriamanitra ka hoditra ondry no natao fitafin'ny Adama sy Eva, zay vao tena voasarona ny fahotany, fa tsy ravoravo-kazo maina takatry ny sain'olombelona eritreretiny hanadiovana ny fahotany, fa Andriamanitra irery ihany no mamonjy. Zay no mahatonga ao amin'ny Genesis 3:15 de efa nampanantena Andriamanitra fa izy no hamonjy, fa tsy ny olombelona no mitady hevitra ahavoavonjy ny tenany. Ampifandrafesoko ianareo sy ny vehivavy hozy Andriamanitra, ny menarana sy ny vehivavy tompoko de mpifahavalo fa tsy mitovy. I Eva sy menarana de mpifahavalo, ampifandrafesoko ny menarana sy ny vehivavy hoy ny filazantsara ao amin'ny Genesis 3:15. Izy anoritoro ny lohanao, Jesosy Kristy vao omby teo amin'ny hazo fijaliana no nanoritoro an'ilay menarana, ilay fahotana namitaka ny olombelona Adama sy Eva. Na de ilay menarana aza no hanoritoron'ny ombelahy tongony arỳ amin'ny hankikely tongotra arỳ fotsiny no mba voakasika ny devoly amin'ny fiainantsika izay nandray an'i Jesosy ho mpamonjy antsika. Arak'izany, tsy ny famakian'ny teolojia feminista ihany, fa isika kristianina tsirairay avy dia ahitsy amin'izao fampianarana voalohany amin'ity taona ity izao izay ianarantsika momba ny Eva, fa tsy menarana tsy akory Eva fa fahavalon'ny Eva ilay menarana. Ilay menarana izay Satana ilay nitondra korotana tao amin'ny Saedena, dia tsy Eva no mpanota, tsy Eva no nitondra ny fahotana, fa ny devoly ilay menarana. Izay mahatonga ny tenin'ny soratra masina aty afarafara aty miteny hoe endre tahaka ny menarana, tsy ny menarana akory azo en tant que biby namboarin'Andriamanitra azy, fa ilay devoly no ratsy, fa ny menarana dia endry namboarin'Andriamanitra izy, na dia voasazy aza, samy nandray ny saziny daholo moa, ny lehilahy lasa voasazy ny asan'ny tany, ilay asa izay tokony fifaliana araka ny namoronan'Andriamanitra anazy, ny mitandrina ny zavaboary rehetra, tena mpanjaka ny zavaboary rehetra, fa tsy mpanjakazaka mpanimba tahaka ny ataontsika rehefa nanota, no lasa mpanompo, lasa ny atsembohan'ny tava no hinanana hanina rehefa niditra ny fahotana. Ny menarana lasa nandeha tamin'ny kibony, asa moa na nandeha tamin'ny tongotra izy talohany nanasazian'Andriamanitra anazy, ary lasa fahoriana ho an'ny vehivavy ny fananana anaka. Io tsy ilay fiterahana fotsiny, satria ny siansa ankehitriny efa mahita karazana anestezia samihafa, fa ny mahareny. Za manokana rehefa nanomboka lasa reny, ilay changement-na hormone hozy ny siantifika, dia tena fahoriana ho an'ny vehivavy tokoa, tena lasa zavatra tokony fiadanam-be sy fifaliana be, dia lasa mifangaro fahoriana ilay izy taorian'ny fahotana. Izany mahareny izany tsy afaka fafana intsony, fa rehefa reny ianao dia reny mandra-pahafaty, tsy hoe zanakao kely io ihany no manahirana anao ny mitaiza azy, fa hozy ny efa manan-janaka lehibe ara petit bébé petit problème, fa rehefa grand bébé grand problème. Fahoriana ny vehivavy mitaiza ny zanany.
lasa ozona. Samy nahazo ny anjarany tsy Eva rery ny mpanota fa Adama sy Eva. Fa noho ny Baiboly araka ny lazaiko tao anatina tontolo patriarkaly, sady hianatra terme vaovao tsika androany hoe androcentrika, zany hoe centré amin'ny lehilahy, ny lehilahy ihany zany no ohatrany hoe tena zava-dehibe ao anatin'ny tantara. De lasa Eva no naniliana ny fahadisoana fa Adama lasa tsy diso, tsy nandray ilay andraikitra nahalohany anazy. Adama zany nieritreretina fa marina nefa izy no tsy nandray andraikitra, tsy nanazava, tsy nanitsy fa nanaraka be fahatany. Izy aza ny tena diso ozy ny feminista, satria mbola nanana chance izy nanitsy ny vadiny, ny bebaka ho anazy. Fa izy koa ara ny nanaraka. Adama voafitaka ny Eva, Eva voafitaka ny menarana, samy voafitaka Adama sy Eva, fa tsy hoe ny vehivavy ny mpanota kokoa noho ny lehilahy. Samy mpanota, samy voasazy, ary samy nivonjeny Jesosy ka samy afaka mandray andraikitra sy atsoin'Andriamanitra ndray anjara amin'ny tantaram-pamonjena na ny lehilahy na ny vehivavy. Ilay teny Hebreo any amin'ny Genesis ilay hoe nomen'Andriamanitra Ezer, mpanampy ozy ny dika teny malagasy, de tena voambolana fampiasa ny testameta taloha hilazana n'Andriamanitra mpamonjy aza io teny hoe mpanampy io, fa tsy hoe mpiasa ilay ataontsika tsinotsinona ohatrany ataontsika mahazatra izay tsy sitraka Andriamanitra akory. Fa tena nanampy namonjy any Adama tao anatin'ny fahanginana ny namoronana ny Eva. Tsy hoe ambony no izy amin'ny mampamonjy anazy, na ambany, satria izay ilay sarin'ny taolatehezana, eto ampovoany eto, tsy aty ambony lolohavina aty, tsy ary amin'ny tongotra hitsakitsahana ary, fa eto amin'ny taolatehezana, zany hoe mitovy miralenta na ny fahotanana ny famonjeny lehilahy sy ny vehivavy. Isan'ny malaza indrindra moa ilay Efesianina 5:12 ianareo vehivavy manekeny vadinareo, io ihany no hitrikitririna na dia efa anatin'ny tontolo patriarkaly manambany vehivavy aza, efa lehilahy mamono vady, dia mbola ozy ny tenin'Andriamanitra omenao anazy hoe manekeny vadinao, ekeo ny darodaroany. Fa ny teolôjiana feminista maro, rehefa nijery ny teny fototra an'io hoe Grika Efesianina 5:12 io, verifieo raha mahay mamaky teny Grika anao, tsy misy an'io verbe maneke io akory ao. Fa mitovy amin'ny ilay 2:20 no miteny hoe tokony hifanaiky sy hifanompo tahaka ny fanomponan'Andriamanitra. Ilay Efesianina 5:12 dia hoe ianareo vehivavy tahaka ny lehilahy amin'Andriamanitra, fa tsy misy maneke. Ilay teny Grika fototra, verifieo zany. Ilay fanekena, fifanekena tahaka ny manaiky any Andriamanitra dia tsy natokana ho an'ny vehivavy ka natao hanekenao ny fakapanahy izay mikasa hamono anao, na dia efa vonoina, na dia efa atao tsinotsinona, na dia efa tsy omena fitiavana, na dia efa tsy hajaina aza isika vehivavy kristianina malagasy dia mieritreritra hoe miaritra noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Efa devoly mamono tahaka ny nanodikodinany an'ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny Eva, hahafaty anao ny fampahoriana ataon'ny tontolo manimbazimba sy mamono anao, ka tsy natao arahana izany fa natao ho toerina. Ny tradisionantsika kristianina izay miezaka manambany vehivavy, misy ara dia tena manam-porofo, matoa nareo tsy natao apôstôly
fa 12 natao apôstôly dia tsy mendrika ny handray anjara amin'izany tantaran'ny famonjena izany. Natao hoe 12 ny apôstôly nampifanarahana amin'ilay foko 12 amin'ny zanak'Israely fa tsy ireo 12 lahy ireo ihany no mpianatry Jesosy fa voapirofo soamatsara fa nisy vehivavy marobe koa niaraka tao mpianatry Jesosy. Fa tsy izany no hanambaniana sy hanaovana tsinotsinona antsika ka hamonoana sy hodia tsy hita ilay fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra miantso antsika vehivavy koa handray anjara amin'ny tantaram-pamonjena. Marina fa nanota tokoa i Eva, izay no isigizirina sy ampidirina ao anatin'ny saintsika vehivavy mba hiheverantsika tena hoe tsy novonjena tamin'ny niaraka tamin'ny Adama koa isika rehefa tonga Jesosy hamonjy antsika. Fa izao fampianarana momba ny Eva izao dia mampatsiahy antsika vehivavy fa samy nanota i Adama sy Eva, samy novonjena i Adama sy Eva ny lehilahy sy ny vehivavy ary samy antsoin'Andriamanitra handray anjara amin'ny tantaram-pamonjena na lehilahy na vehivavy. Rehefa nandray an Jesosy ianao, nampitafian'Andriamanitra ilay rany zanak'ondry teo amin'ny hazo fijaliana fa tsy ampitafian'olombelona na ampitafianao tenanao ilay ravin-kazo tsy mahafa-pahotananao akory tahaka ny nataony Adama sy Eva tany amin'ny Sahedena ianao dia minoa na vehivavy aza fa antsoin'Andriamanitra koa hampianatra, hitory ary hizara ny sakramenta araka ny fiantsoana izay nomeny anao. Ka anjarantsika vehivavy no mijoro mampianatra an'ireo tantaran'ny vehivavy izay takona nandritra ny 4 taona tao anatin'ny Baiboly ireo. Tsy hoe aty Amerika azao dia manaraka ny fomban'izareo aty. Fa isika malagasy aza no matriarika talohan'ny Amerikanina. Ny Amerikanina anie vao tamin'ny taona lasa teo vao nisy kandidà vehivavy nilatsaka filoham-pirenena tena natanjaka sy natahorana nefa mbola tsy lany. Mbola vao vehivavy faharoa nilatsaka filoham-pirenena iny, mbola vadina filoham-pirenena taloha Hillary Clinton ny vehivavy voalohany. Efa nisy ihany tany taloha be tany voalazan'ny tantara fa fahatelo nilatsaka filoham-pirenena Amerikanina vehivavy fa mbola tsy lany mandraka ankehitriny. Fa isika malagasy no efa nanana mpanjaka vavy talohan'ny fanjanahantany, tsy Ranavalona sy Rasoherina tao amin'ny fanjakana Merina ihany fa efa nisy an'i Ravahiny tany amin'ny fanjakany Sakalavan'ny Boeny koa, efa mpanjaka vavy tany Madagasikara. Ka tsy hoe hiandry ny vazaha antsika vao hampianatra sy handresy lahatra fa manana ny toerany eo amin'ny fiarahamonina ny vehivavy malagasy. Fa izany Rasalimo sy Ravahiny izany, izany Rasoherina sy Ranavalona faharoa sy fahatelo sy voalohany izany, efa mpanjaka vavy nanana na izy azy, efa nanana ny toerantsika isika vehivavy malagasy teo amin'ny fiarahamonina sy ny fivavahana nisy antsika. Fa ny fahambaniana vehivavy izay nentin'ny vazaha tany amintsika no nahatonga antsika lasa tsinotsinona, nahatonga antsika nanary ilay toerana efa naturel tamintsika hoe mitovy isika eo anatrehan'Andriamanitra, afaka samy mandray andraikitra antsika. Ka ankehitriny dia heverintsika fa ireo vazaha izay nianatra tany amintsika ireo indray no tompony miralenta sy ny fanomezana toerana ny vehivavy, isika ny tompony. Raha napiditra ny vazaha ara-dama dia ny vehivavy no nitsangana niady nanohitra n'izany voalohany. Ireo vehivavy nanana ny naha izy azy tao an-dapa ary tena namoy ny aina izy nivonoany ra-dama sy ny vazaha saika te hiditra tamin'izany fotoana izany, nahatonga antsika nanomboka nangina sy tsy niteny. Ka fotoana zao tompoko, vaovao ny taona, mampatsiahy antsika ny tompo. Fa tsy ilay Eva mpanota sy hampanginina sy melohina isan'andro isika vehivavy, fa ilay Eva vaovao aty amin'ny testameta taloha antsoin'Andriamanitra hitory sy hampianatra
indrindra fa ny tantaran'ireo vehivavy mitovy amintsika izay nandray anjara tamin'ny asa-pamonjena ihany koa. Ka mangataka antsika indrindra vehivavy hiara-tsiaro am-bavaka, ny fanomanana indray ny fampianarana rehetrarehetra izay hozaraina amintsika amin'ity taona ity. Lava be ny androany satria fampianarana roa no natambatrako eto fa ny tena hafatra sy fangatahana angatahako amintsika vehivavy indrindrandrindra androany dia fotoana izao tompoko, vaovao ny taona, ndao tsika hiara entana, ndao isika hampianatra fa isika vehivavy dia tsy hoe tsy voafafa teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotantsika, ary tsy isika ilay menarana fa fahadisom-pampianarana havaozintsika amin'izao taona vaovao izao izany, ary hianarantsika tsikelikely amin'ny alalan'ny tantaran'ireo vehivavy samihafa izay ianarantsika mitoy isaky ny alahady eto amin'ny pejy. Isaky ny faran'ny volana dia hisy fifaninanana ahazoanao 5,000 ariary eto amin'ny pejy raha mahafantatra zavatra maro indrindra sy ny hafatra tokony ianarantsika momba an'ireo vehivavy izay ianarantsika isaky ny alahady eto anao. Ka manomboka androany sorata ao amin'ny commentaire, asio numéro izay rehetra fantatrao momba ny Eva izay nianarantsika voalohany androany, dia amin'ny lahady manaraka hotohizantsika indray ny vehivavy manaraka izay ianarantsika. Ka itoy sady mianatra isika no ampirisiana amin'ny alalan'ny fifaninanana, ho avy koa ny hetsika izay isan'ny nampanginantsika tao anatin'izay iray volana izay, ho hanomana zavatra pratika sy vaovao kokoa antsika hiarahana amin'ny zava-manahirana vehivavy any Mahajanga manomboka amin'ity volana janoary ity. Ka mila vavaka avy amintsika rehetrarehetra mba ho tanteraka soamantsara ny fikasana rehetra, ho fampandrosoana antsika vehivavy tsy hatao tsinotsinona, tsy homelohina lava, ary tsy hambaniana noho ny amin'ny Eva. Teo an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Saotra tompoko.